Nankalazaina omaly ny fatimapolo am'izany taona ny andro raisam-pirenena ho an'ny fifandraisan-davitra. Tsy diso anjara tamin'izany tsika eto Madagasikara ka ny 12 sy ny 13 Meo avy izao dia isy ny hetsika goavana ho karakarainy ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Mitondra fanazavana mikasika izay indrindra ny ministra tompon'andraikitra Andriamatoa Rakotomamonjy Nepatraiky. Androany moa zany nantsona nareo namana mpanao gazety rehetra mba ifampitafatafa zany miaraka amin'ny reo opérateur anankitelo dia tsy izy zany fa ny Airtel, Orange dia Telma. Ampisehoana zany ny fahavononany reo opérateur reo fanometanana hatrany amin'ny fitondram-panjakana. Satria raha ohatra ka nandalo crise tsika tamin'ny 2009 ka hatramin'ny 2013 zao efa misy filoham-pirenena voafidy ara-démocratique dia reo tsy nitsahatra nanao investissement tsara ny anamariao fa ny licence ananan'ireo opérateur reo dia ny 2e génération ary ny fitondram-panjakana ary tsy hanomezantsina an'izaniza zany rehefa nanao ny 3e génération reo opérateur reo dia tsy nahazahoantsika vola. Tsisy mentsika tsiny zany fa tsika rehetra no tompontsiny amin'izany ny antony nandalo crise ny firenena nefa zareo tsy afaka hiandry an'izay noho ny firoboroboan'ny teknôlôjia. Amin'izao zany dia tsy maintsy mandoha vola ireo orinasa telo reo ho an'ny fanjakana malagasy mba ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa. Ny TNT moa zany raha araky lazaina hoe télévision numérique terrestre. Tsika eto a Madagasikara efa misy ny TNS moa zany hoe télévision numérique par satellite. Fa ny TNT zany dia efa ao anatiny fanaovana an'izany ny ministère amin'ny 17 ny volana Jona 2015 ty zany no tokony ivadiana amin'ny télévision numérique terrestre. Sika eto Madagasikara zany dia efa nifidy ny commune urbaine Nosibe ou commune numérique pilote.